Falina tuku Nanaisa Anjuanirisa Fanutaina Ravu nifu Fama atata Kifakalazana Famidera nuinve Tikamu Nusavatata Fana kitana Kawan kwa bukusa Nivati Kutewa minau Tunjumulu tasi Fitapa Naza hakini Namaru Fani vavagasi Fidela Nanui Tasana tayangu Sote ni azunana Deluk mulutan isarilay Na tuinawe Tanura masina Yasanamti usasata Nevatsaruka Irunilasa Taulananata sinagata Yesus ituza Nibapazatra Misinikendi ni ajaba Nefate susyo Ananiasa Taniza haiti ya mahama Tamalanana Taniza haiti ya mahama Tamalanana Misotranao zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay nanomezanao anay indray ty maraina vaovao ty ahafahanay miona aminao ilay Andriamanitra mpamelona anay. Misotranao Jesosy noho ny famindramponao sy ny fitiavanao izay tiavanao anay izay amelanao ny helokay fantatrao fa mpanota ratsy tsy mendrika tokoa zahay kanefa dia mamindra fo aminay ianao ka manome anay fotoana ahafahanay indray miona aminao mihaino ny teninao ahitsy ny teninao ary indrindraindrindra nomezanao aina vaovao ampijoro anay Jesosy io ndeto indray zahay tonga eto amin'ny toby hankalaza ary indrindraindrindra handray ny afatra avy aminao mitondra ny fahotana rehetra sy ny lotonay rehetra eo anatrehanao zahay fantatrao tsy miafina aminao ny momba anay tsirairay avy ny antsipriany amin'ny fiainanay ary zany aretinay sy fahotanay zany izay tsy ahazoanay fanasitranana tsy ahazoanay fambelan-keloko tsy ahazoanay fiainana no entinay hoeto anatrehanao mba ho diovinao sy ho sasanao dia taio Jesosy ny teninao sy ny fampianarana izay omena mba hitondra fanavaozana ho anay ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany amen. Ny voalohany teny ry havana dia ny fiarabana antsika rehetra na azy izao andro mahafinaritra izao indray ahafahantsika mandre ny teniny sy mandray ny fampianarana avy aminy. Ny anjara fampianarana izay hiarahantsika rehetra mianatra amin'ity maraina ity dia mitondra ny lohateny hoe Jehova tsy mitsoka amin'ny teny fianianany sy ny fanekena izay nataony. Jehova tsy mitsoka amin'ny teny fianianany sy ny fanekena izay nataony. Misaotra ny mpanome anjara fa ny anjarako izay nataoko tany Ankaramalaza ihany no averina eto. Mahafinaritra azy zany satria tsy dia mandany fotoana loatra intsony aho manomana zavatra hafa. Fa ny olana kosa dia ianareo izay tany Ankaramalaza dia mety efa mahay tsy anjerany ity fampianarana izay ho ataoko ity. Fa mahasoantsika ihany koa nefa ny teny averina. Misy amintsika koa moa tsy tany Ankaramalaza dia mandray an'izany vaovao izy. Jehova tsy mitsoka amin'ny teny fianianany sy ny fanekena izay nataony. Izay miorina ao amin'ny Deutéronomie toko 10 ny 1 ka hatramin'ny 1 Deutéronomie toko 10 ny 1 ka hatramin'ny 1.
raha ny tena faniriako dia miaraka mamaky azy isika rehetra. Deutéronomie 10:1-9 ovakintsika rehetra miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany no lazany Jehovah tamiko hoe manamboara vato fisaka roa ho anao tahaka ilay teo, ka miakara ho ety amiko ety an-tendrombohitra ary manaova fiarahazy ho anao. Dia hosoratako amin'ny vato fisaka ilay teny teo amin'ny vato fisaka no montsamontsanonao, ka hataonao ao anatin'ny fiara ireny. Dia nanao fiara tamin'ny hazo akasia aho, ka nanamboatra vato fisaka roa tahaka ny teo, dia niakatra tao an-tendrombohitra aho ka nitondra ny vato fisaka roa teny an-tanako. Dia nasiany soratra tahaka ny teo ihany ny vato fisaka, dia ny didy folo izay nolazain'i Jehovah taminareo tao an-tendrombohitra tao amin'ny afo tamin'ny andro nivoriana, dia nomeny Jehovah ireny. Dia nihodina aho ka nidina niala teo amin'ny tendrombohitra, ary ny vato fisaka napetrako tao anatin'ny fiara izay efa nataoko, dia mbola ao ihany ireny, araka izay nandidian'i Jehovah. Ary ny zanak'Israely nandeha niala tamin'ny fantsakan'ny Benejakana ka nankany Mosera tao no nafatesany Arona, ary tao no nandevenana azy, ary Eleazara zanany na tonga ampisorona nandimby azy. Ary no niala tao izy dia nankany Godgoda, ary no niala tao Godgoda izy dia nankany Jotbata tany Beona. Tamin'izany andro zany no nanokanan Jehovah ny firenen'ny Levi hitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy hijanona eo anatrehan'i Jehovah anao fanompompivavahana aminy sy hitsodrano amin'ny anarany mandraka androany. Izany no tsy ananan'ny Levita anjara na lova eo amin'ny rahalahiny, Jehovah no lovany, araka izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ao taminy. Ary izaho nitoetra 70 andro sy 70 alina tao an-tendrombohitra tahaka ilay teo ihany. Ary Jehovah nihaino ahy tamin'izany andro izany koa ka tsy nety nandringana anao. Dia hoy Jehovah tamiko, miainga mandehana eo alohan'ny olona, hidirany sy handovany ny tany izay nianako tamin'ny razany omena azy. Amen. Izany ten'Andriamanitra somary lavalava izany sady misy anarana hafahafa izany, Godgoda, Jotbata, anarana tsy dia mahazatra antsika loatra izany no anorenana izao fampianarana izao. Jehovah tsy mitsoka amin'ny teny fianianany sy ny fanekena izay nataony. Raha ny marina dia ny Deutéronomie 10:1-9 fa 1:20 dia teny fampidirana ihany ho amin'ny 12 sy ny manaraka, izay misy an'ilay tena fototra sy votoatikevitra izay tiany mpanoratra ambara ary manambara sy manindra an'ilay fitiavany zanak'Israely any Jehovah Andriamanitra. Ny drafitra izay hitondrana ny fampianarana dia tahaka an'izao. Amin'ny voalohantsika dia hijery ny atao hoe fanekena, satria tena fototra ary mifono hevitra lalina amin'ny Baiboly manontolo, tsy ao amin'ny testamenta taloha ihany fa ao amin'ny testamenta vaovao koa aza ny atao hoe fanekena. Zany hoe raha lazaina amin'ny fomba hafa dia tena vato fantsika izay ifantsihan'ny fifandraisan'ny Jehovah Andriamanitra sy ny olona sy anao zany ny atao hoe fanekena. Dia amin'ny faharoatsika dia hijery manokana ny fanekena izay nataony Jehovah. Inona moa izany fanekena izay nataony tamin'ny zanak'Israely izany. Amin'ny tapany fahatelotsika dia hijery ny fanekena vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy, satria tsika efa tsy any amin'ny fanekena taloha intsony fa efa ty amin'ny fanekena vaovao, dia hibanjina manokana inona marina moa izany fanekena nataon'i Jesosy izany ho antsika ankehitriny. Ary ny tapany farany dia hijerevantsika ny tenantsika sy ny fifoazana. Aiza ho aiza amin'izany fanekena izay nataon'Andriamanitra izany isika. Ndao ro jerentsika avy hatrany ny atao hoe fanekena. Ny ao amin'ny testamenta taloha fantatsika tsara fa tsy firenena maniditsidina teny an-danitra akory ny zanak'Israely, fa firenena izay niorina tao anatina kolotsaina sy tantara, ary dia misy fifandraisany betsaka ny kolotsaina sy ny fombafomba tamin'ireo firenena izay manodidina azy. Isan'ny iray amin'izany ny atao hoe fanekena. Tsy teo amin'ny Israely ihany dia mifanaraka ry zareo zany fa hiaraka
raha misy karazana fanolanana na ady izay misy ao amina firenena marobe dia reto firenena reto kosa dia mitambatra ao anatina alliance anankiray dia mifanaiky fa hiaraka tsy hiady ary hisy fandrem-pahalemana eo amin'ny fifandraisana. Hitantsika ohatra zany ao amin'ny Josoa toko fa 7 ny 9 mpanjaka voalohany toko fa 5 ny 7 ny karazana fanekena faharoa dia ny fanekena izay ataona anankiroa izay mety misy fifanolanana, mety misy conflit na ady dia mifamory ny lehibe n'ilay foko anankiroa dia manao fanekena. Ny ohatrany amin'izany dia ny Genesis toko fa 4:10 ny 2:12 sy 3:10 foko roa no manao fanekena. Dia mitovitovy amin'ilay teo aloha ihany rehefa mitambatra izy na nisy ady teo aminy na hiaraka hiasa izy na hiaraka hanafika firenena anankiray dia mitambatra manao fanekena izy. Ny karazana fanekena fahatelo dia fanekena eo amin'ny olona anankiroa. Olona indray zany mety manao fanekena mitovitovy amin'ilay fatodra teo amin'ny kolotsaina malagasy zany. Labana sy Jakoba ohatra ao amin'ny Genesis toko fa 1:30 dia nanao fanekena zareo. Ary zany fanekena nataon'izany dia fanekena izay ahatonga fihavanana, fifankatiavana ary tsy mifamadika mihitsy izy roa. Ary tena ny fatry ny Proche-Orient ancien dia tena zava-dehibe amin'izareo, mety mbola mihoatra no fatodra teo malagasy aza izany fanekena na brity izany. Fa rehefa ny olona anankiroa no manao fanekena dia tena tsy mifamadika mandramaty izy roa. Iny karazana fanekena fahatelo. Ny fanekena fahaefatra dia ilay fanekena ataon'ny firenena roa. Tsy ilay iraisany firenena be dia be no miaraka fa eto dia firenena roa ihany. Mety firenena miady izy io na mety misy zavatra ataony dia manao fanekena izy. Na mety firenena manontolo, firenena iray manontolo manao fanekena. Ohatra amin'ny Jeremia toko fa 5:30 dia misy fanekena nataon'ny mpanjaka antsoina hoe Zedekia tamin'ny firenena manontolo mihitsy no nanao fanekena taminy mba anaraka ny fanekeny Jehovah Andriamanitra. Ny fahadimy dia ny fanekena tsy hivadika. Zany hoe mitovitovy amin'ilay faneken'olona roa ihany ty fa saingy mety misy endrika maromaro ihany ilay faneken'olona anankiroa fa ilay faneken'olona anankiroa tsy hivadika dia tena mazava tsara fa na misy inona eo amin'ilay olona anankiroa. Ohatra izao Jotama zanaky Saul dia nanaiky tia tsy hivadika amin'ny David izay nenjeny ray ny fatratra, nenjeny Saul zany. Kanefa nanao fanekena izy roa lahy ireo fa ho mpinamana tsy hivadika aminy mihitsy i Jotama. Samuela voalohany toko fa 20 no ahitantsika an'izany tantara izany. Ny fahaenina farany izay tena fahita matetika na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia ny fanekena momba ny fanambadiana. Fanambadiana, mariage. Jerevantsika ohatra ao Malakia toko fa 2:4. Malakia toko fa 2:4. Ny fanambadiana ihany koa dia fanekena teo amin'ny Israely. Zany hoe rehefa manao ny rituel na ny fombafomba eo amin'ny fanambadiana ny mpivady dia misy fotoana anaovan'izy ireo fianianana eo anatrehany Jehovah Andriamanitra. Ohatra hitantsika zany amin'ny ohabolana toko fa 2 ny 7:10. Ohabolana toko fa 2 ny 7:10. Itsika koa nankehitriny aza mbola manao zany karazana fianianana zany fa tsy fantatra aloha na mbola mavesatra amin'ny olona, mbola manandanja amin'ny olona ve ny faneken'ny fanambadiana. Ny fanambadiana ihany koa dia fianianany ny vavy amin'ny lahy, tsy fianianany lahy amin'ny vavy. Satria ny tovavy izay miditra amin'ny fanambadiana raha ny jiosy manokana no resana dia tsy maintsy virgine. Dia ny mbola madio izy miditra eo amin'ny sehatry ny fanambadiana. Ary dia manome tokony vadiny ilay hampiakatra azy izy fa mbola madio. Noho izany, raha ohatra ka amin'ny fotoana voalohany izay iarahan'izy mivady no fantatry ilay lehilahy fa tsy virgine intsony ilay vehivavy
dia azony ataony mangataka divorce. Zay ny anjosy. Ary io no hitantsika eo amin'ny Mateo toko 5:2-3. Izay adikan'ny olona raisin'ny olona maro amin'ny hevitra hafa. Mateo toko 5:2-3. Mateo toko 7:7. Jesosy mihitsy no miteny hoe tsy misy fomba ozy izy isarahan'ny olona, anaovan'ny olona divorce afa-tsy noho ninona izy fijangajangana. Io fandikanteny io ny andiso hevitra be dia be satria mihevitra ny olona fa rehefa mijangajanga ny vadiny dia azony ataony manao divorce. Izany ve ny tiany Jesosy teneninao? Tsy izany tompoko. Fa ilay fahafantarany lahy fa tsy virgine, zany hoe namitaka azy ilay tovavy zay nampiakara, io no antsoina hoe fornication amin'ny teny frantsay, fa tsy adultérie. Ho antsika zay mafe ny teny frantsay dia samy hafa mihitsy ny fornication sy ny adultérie. Ny fornication dia ilazana ny olona mbola tsy manambady nefa manao firaisana ara-nofo, firaisana alohan'ny fanambadiana. Fa ny adultérie amin'ny teny frantsay dia olona mijangajanga, olona efa manambady nefa mbola miaraka amina lehilahy na vehivavy hafa. Nefa ny olona dia nadika ny baiboly malagasy teny anankiray daholo izy anankiroa, ary io no mahadiso hevitra ny olona maro eto. Fa tsy misy lalana, tsy misy varavarana ahafahan'ny kristianina manao divorce na kely azy. Tsy hoe rehefa mijangajanga ny vadinao na dia tratranao azy dia tsy mahazo manao divorce ny kristianina. Ny ampianarin'ny Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko 7 dia inona ihany no ahafahana manao divorce? Inona no tena divorce amin'ny kristianina? Fahafatesana. Ary io ilay tenenako foana hoe tsy dia tiako loatra ilay hoe lamban'akoho. Satria ny hoditra-koho moa no, ny volon'akoho moa no resana amin'izany. Ny volon'akoho tompoko mihintsana dia misolo vaovao indray. Fa ny tena hidy dia hoditra-koho ny fanambadiana eo amin'ny kristianina. Faty no isara. Hoditra-koho. Tsindriana tsara zany satria marobe ny diso-hevitra sy mandiso-hevitra ny hafa ary mampianatra diso ny fiangonana mikasika izany. Ny tokantrano fifandeferana. Raha misy zany amin'ny tokantrano mifamelahy. Zay ihany. Fa tsy misy divorce. Ino moa ny atao hoe fanekena? Famaritana amin'izay no jerentsika. Ino ny atao hoe fanekena? Ny atao hoe fanekena dia fifanarahana maharitra eo amin'ny olona na entité anankiroa. Ka amin'izany fifanarahana izany, ho anareo izay mpianatry ny université izay manao droit dia mahafantatra tsara fa misy ny antsoina hoe obligation. Izay zavatra ifamatorana izy anankiroa tsy azony ialana. Misy obligation amin'ny izy roa na farafarakely ny andaniny manao misy an'ilay obligation zay ekeny sy fanarahany fa hataony. Ary dia misy ny fianianana izay ataony amin'izany. Misy fianianana izay ataony. Ary ao anatin'izany fianianana zany izy manonona ozona sy fitahiana. Raha mivadika amin'ilay fanekena izy dia miteny izy hoe aoka ho voaozona, ary raha manaraka ny fanekena kosa dia aoka ho tahiana. Io tompoko ny atao hoe fanekena. Misy zavatra efatra ao anatin'ny fanekena. Voalohany ny fifanarahana, fifandraisana moa zany amin'ny olona roa izay tsy mpiavana, satria rehefa mpiavana ny olona roa dia efa tsy mila manao fanekena intsony izy. Ary ny fahatelo dia misy obligation izay zavatra ekeny ho atao izay tsy ivadihana. Ary ny fahaefatra farany dia ny fianianana. Fianianana. Asa mitovy moa ny fianianana sy ny velirano. Tsy fantatra. Mety mitovitovy ihany reo ngamba. Noho izany misy ritualy ny fanaovana fanekena. Misy fombafomba atao. Ny any malagasy rehefa manao fato-dra izy dia didiny amin'ny antsy ny vatan'ilay anankiray dia alaina le raha dia hohanin'ilay anankiray, ary dia maka ravy amin'ilay anankiray koa izy dia hohanin'ilay anankiray. Zany mifampinana raha lasa iray aina tsy mivadika. Fa ny an'ny jiosy kosa dia tahaka an'izao ny fanaovana fanekena. Maka biby anankiray
io biby io dia ilay biby ny fanekeny ary dia tapahana roa ilay biby dia mandalo ao anelanelan'ilay biby ilay olona anankiroa izay manao fifanekena moa zany ny resaka dia miteny izy rehefa tapaka ilay biby ny ilany amin'ny ankavia ny ilany amin'ny ankavana dia mandalo eo tsirairay izy anankiroa dia sady samy miteny hoe raha mivadika amin'ity fifanekena ity a dia azonao atao amiko izay nataontsika tamin'ity biby ity ina moa dikan'izany vonoy a raha mivadika amin'ity fanekena ity ataontsika fa moramora ve zany tsy moramora mihitsy zany samy miteny an'izany daholo na ny an-daniny na ny ankilany ary tafalatsaka tsara ao amin'ny ainy mihitsy hoe maty aho zany raha vao mivadika amin'ity fanekena ity ary hitantsika izany ao amin'ny Genesis 5:10 nda ho jerentsika ilay fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay fototry ny mampino antsika sy ny mahakristianina antsika satria teo nanombohan'ilay ny fidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely fanekena tamin'ny Abrahama Genesis 5:10 ny 7 ka hatramin'ny 10 ary hoy izy tamin'ny Jehova io miteny io hitondray omby vavy kely 3 taona sy omby vavy 3 taona sy ondry lahy 3 taona ary domoina sy zana-boromailala dia nentiny teo aminy zany rehetra zany ary nosasahiny reny ka nampifanandrofiny avy ny tapany fa ny vorona tsy mba nosasahiny Genesis 5:10 ka hatramin'ny 10 io le fanaovana fanekena iza no manao fanekena ito Jehova Andriamanitra fanekena fa tsy fifanekena eo amin'ny Genesis 5:10 ka hatramin'ny 12 ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetroka ny sifanilo mirehitra izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo tamin'izany andro zany Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata Genesis 10:17 ka hatramin'ny 18 Jehova Andriamanitra no namakivaky teo anelanelan'ireo biby zay notapahana satria izy no manao fanekena izy no manao fanekena Abrahama tsy nanao fifanekena taminy tsy nanao fifanekena Abrahama raha nanao fifanekena Abrahama zava-doza no nanjoantsika satria tsy mahatanteraka an'izany ary tao amin'ny fotoana izay namakeny Jehova Andriamanitra teo anelanelan'ireo biby ireo no nilazany ny zavatra izay omena azy ny obligation ahoana ozy ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny ony Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny any Eufrata izy no mianiana Andriamanitra no mianiana ito ary zany no mahafitiavana azy no zany satria Jehova Andriamanitra no manao fanekena fa tsy fifanekena dia zao tsy miankina amin'ny Abrahama sy ny taranany ity fanekena ity fa raha izany dia efa tsy nisy nitsangana teto isika izany tsy nivadika efa nivadika daholo na i Abrahama na ny taranany indrindra fa ny zanak'Israely nivadibadika eny androany tsy era-petso fa niankina tamin'ny Jehova Andriamanitra izay nanao ny fanekena fa tsy fifanekena no zany na dia nivadibadika azy na dia tsy nino azy na dia tsy natoky azy na nompisampy azy ny taranaky Abrahama taty aoriana dia natoky foana mandrakariva Andriamanitra tsy hoe foana fa mandrakariva natoky mandrakariva Jehova Andriamanitra nisy fotoana aza tezitra izy fa dia manindry fo mandefitra mamindra fo sy mamela elo impiripiry moa izy ny tezitra ary tsy hoe tezitra fa nampahatezerana improvokena mihitsy ny fahatezerany Jehova Andriamanitra ianao zao ve entina tantanana ranomasina zao ny zara roa nandeha tongotra ianao nandalo teo aminy tsy nisy haniny ianao tany anefitra nanao ny tsy misy Andriamanitra nandatsaka mofo avy any an-danitra tsy nisy rano
vato no namoan'Andriamanitra rano nefa avianao vadika mba mipetrao itsika eo amin'ny toerany Jehovah Andriamanitra izy tsy ho tezitra amin'ny zavatra tahaka an'izany nefa olona kely tsy ampy izay hataony akory manao azy tahaka an'izany nefa ireo nanaovany fanekena manao fanekena ary mahatoky tsy mivadika amin'izany no fidiny ireto firenena ireto na dia firenena kely azy Deutéronomie 7:1 ka hatramin'ny 9 o Jehovah Andriamanitra sao dia mieritreritra ianareo fa ianareo tsara na lehibe no firenena hafa tsy izany mihitsy no fidianako anareo fa firenena masina ho an Jehovah Andriamanitra ao ihany fa ianao efa nofidiny Jehovah Andriamanitra ao firenena rakitra soa ho azy mihoatra no firenena rehetra ambony tany tsy ny hamaroanareo no ny firenena rehetra nefa no raiketan'ny fitiavan'i Jehovah nareo dia vitsy no ny firenena rehetra azy fa ny nitiavan'i Jehovah anareo sy ny tandremany fianianany izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah nareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotany ianao tamin'ny trano nandevozany dia tamin'ny tanan'ny Farao mba amin'ny Egipta tsy hoe tsara ianao na lehibe na matanjaka na mahery tsy izay no nitiavako anao sy ny fidianako anao o Jehovah Andriamanitra fa ianao kely izany mihitsy no fidiavako anao ary ny antony mahatonga mahatoky tsy miovaova amin'ny fianianana izay nataoko satria zaho nianiana ry tsy mivadika amin'ny fianianana tsy tahaka antsika olombelona noho izany dia nanaiky nanao ny antsoina hoe rano ny fanekena izy ny atao hoe rano ny fanekena dia hitantsika ao amin'ny Exodosy 7:20 ny 7 ka hatramin'ny 8 izao no voalaza ao dia naka ny boky ny fanekena izy ny boky ny fanekena ka namaky teny teo anatreny olona roany olona izay rehetra ny olazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay ary nalainy Mosesy ny ra ka natopony tamin'ny olona dia hoy izy indro ny rano fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany ny olona rehetra ny teny hoe arahanay daholo reo Mosesy dia nalainy Mosesy ny ra dia natopony taminy ny rano nanaovana sonia ny fanekena fa hanaraka sy ho tia an Jehovah Andriamanitra ireto vahoaka maditra ireto ndao amin'izay ho jerentsika ary hifantoka eo amin'ny Deutéronomie 10 ny 1 ka hatramin'ny 9 fa iraika ambin'ny folo izay anjarantsika ito ny tena fototsy ty teny ity dia izao fanorenana indray ny fanekena satria naditra ny zanak'Israely Mosesy niakatra ho any an-tendrombohitra Sinay haka ny didy 10 avy amin'ny Jehovah Andriamanitra jereo tsara ny fahasahiny reto vahoaka ireto Mosesy niakatra ho any an-tendrombohitra iona amin'ny Jehovah Andriamanitra haka ny didy 10 haka ny fanekena izy aty ambany aty nanompo sampy nanamboatra Andriamanitra omby ny vavaha izany tsy ho tezitra amin'izany pitarika izany tsy ho tezitra amin'izany rehefa nidina avy any Mosesy nahita nreto vahoaka nanompo sampy sy nijangajanga dia nalainy ilay didy 10 natsipiny tamin'ny tany vaky potipotika arabaky teny mihitsy ilay hoe nanimba ny fanekeko nandika ny fanekeko potipotika ilay didy 10 izay nisoratany Jehovah Andriamanitra fa Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy indray soraty indray mandeha indray ny didy 10 izy rehetra tsy misy nanombinany sao dia mieritreritra tokoa manko ny olona fa rehefa manompo sampytsika dia hoesorin'Andriamanitra ao ny didy voalohany didy 10 mandrakizay no izy naorin'Andriamanitra indray ilay fanekena izay faravo nanaiky indray izy honina ho eo amin'ny zanak'Israely natsangana ny trano ilay fionana ny Levita natokana indray sy ny mpisorona be dia niditra tao amin'ny tempolo indray nanao sorona manambara izany fa niverina ho ao amin'ny zanak'Israely indray Jehovah Andriamanitra mbola manaiky amela heloka amaiky hanadio amin'ny alalan'ireo biby maro samihafa famerenana indray fanorenana indray ny ravy no tena fototry ilay ten'Andriamanitra izay anjarantsika androany mba hahafantarantsika tsara izany fitiavan'Andriamanitra sy ny fifandraisany
Jehovah Andriamanitra tamin'reto vahoaka reto ao anatin'izany fanekena ary ny tsy fivadiany zany. Andao jerentsika ane ireo kisarisary na métaphore izay ampiasaina ao amin'ny testamenta taloha ilazan'Andriamanitra ny vahoakany. Ny voalohany amin'izany dia ny vady fanambadiana. Ny zanak'Israely dia nataon'Andriamanitra ho tahaka ny vadiny, vady tiana, malala. Kanefa izany vady tiana izany dia matetika ny vadika, ny jangajanga tamin'ny vady hafa, Andriamanitra hafa. Ao amin'ny Jeremia 2 ny 5 dia voalaza mandehana ka miantsoa ho eo anatrehany Jerosalema hoe izao nolazan'i Jehovah, tsaroako ny reketany fonao tamiko, fony anao mbola tanora sy ny fitiavanao, fony anao nampakarina, dia ilay nanarahanao ahy tany anefitra teny amin'ny tany tsy mbola ny fafizavatra. Tadidin' Jehovah Andriamanitra ity tovavy kely mbola mahafinaritra, mbola mandimandina sy mateo ty, ilay mbola tao anatin'ny fitiavana voalohany. Kanefa toy ny vehivavy misintaka niala amin'ny lahy, dia toy izany tokoa nisy sintahanareo niala tamiko. Ry taranak'Israely ho Jehovah. Jeremia 7:20. Ilay vady tihana, mateo tia no karakaraina nanehoana fitiavana, ny vadika niaraka amina lehilahy hafa, ny jangajanga, miverena ry zazam-piodina ho Jehovah, fa izaho ihany no vadinareo. Jeremia 7:4. Tsy nahafoy an'ilay vadiny, tsy nahafoy an'ity olo-tiany Jehovah Andriamanitra. Hataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraim, na ho fanolotra anao ry Israely? Ataoko ahoana no fanao anao tahaka ny Adma? Ataoko ahoana no fametraka anao tahaka ny Zeboim? Ho nena ny foko, mafy loatra ny alahelo. Hosea 2:9. Vaky fo Andriamanitra tahaka mitovy aminao ihany ane zany. Rehefa olo tianao zao no miala aminao, misaraka aminao, mitrihitra mihitsy ny fonao. Tahaka an'izany no ataon'i Jehovah Andriamanitra eto, mitrihitra mihitsy ny fon'Andriamanitra. Ho nena ny foko tahaka ny fihetsehampon'olombelona mihitsy zany. Mafy loatra ny alaheloko, mitomany, tsy mahinan-kanina. Raha ny tanora no tratran'izany dia tsy te handeha hianatra, te hamono tena azy angamba, na dia tsy fomba ny kristianina azy manao an'izany. Kanefa izao, ary ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao. Eny ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy nitsiny, ary amin'ny fitiavana sy nindrafo ianao. Eny ho fofoky ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia halalan'i Jehovah. Ary amin'izany andro zany dia hieno aho ho Jehovah. Eny hieno ny lanitra, ary izy kosa hieno ny tany, ary ny tany kosa hieno ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo, ary ireo kosa dia hieno an'i Jezirely. Dia afafiko ho ahy amin'ny tany izy, ary hamindrafo amin'ny Loroama aho, sady ianao any Loami hoe oloko ianao, ary izy kosa anao hoe Andriamanitra ianao. Hosea 2:2. Ny ao amin'ny Isaia 4:5. Rehefa nanao divorce ny zanak'Israely satria niaraka tamin'ireo andriamanitra hafa tahaka ny Baala, dikany hoe Baala, raha teo moa dia vady no heviny, dia nalahelo mafy Jehovah Andriamanitra, kanefa naveriny foana fa i tsy mahafoy azy. Isaia 4:5. Fa ny mpanao anao ny vadinao, Jehovah tompony maro no anarany, ary ny ray mason'Israely no mpanavitra anao. Andriamanitra ny tany rehetra no anarany, fa Jehovah efa nampody anao, izay tahaka ny vady efa nafoy, ka ory ampanahy, ary tahaka ny vady efa novadinatry ny fonombola tanora, fa efa napetraka hoy Andriamanitrao. Na dia nanao divorce azy ianao ka nialahy, dia zao averiko, ampodiko ianao satria mbola tiako ihany. Ny teo amin'ny Israely avana, raha vao misy lehilahy mampody vady nanao divorce zany, nandao azy, dia nolatsain'ny olona, satria lehilahy tsy manana hazon-damosina, tsy manana valeur eo fiarahamonina izany. Vonona hitondra ny latsa Jehovah Andriamanitra. Dia hoy izy, fa amiko zany dia tahaka ny ilay ranonoa, ka toy ny ianianako, fa tsy hanafitra ny tany intsony le ranonoa. Dia toy izany no ianianako, fa tsy ho tezitra aminao intsony aho, na hiteny mafy, indray mpimaso ihany ny fahatezera, fa amindra fo Jehovah Andriamanitra.
tsy mba toetra n'olombelona zany rehefa olona zao ny vadinao zao nandao anao dia rehefa avy eo ianao indray no manampy tamby azy miverena re miverena zara ny lehilahy azy angamba misy an'izany hampiakarany hafa indray hanaovany divorce Jehovah-Andriamanitra tsy tahaka an'izany fa ny fitiavany sy ny fianianana izay nataony hity azy mandrakizay tsy tapaka tsy foana tao anatin'ny fony ny andry an'ity vahoaka izy naveriny avy any amin'ny fahababoana ny olony tahaka ny vehivavy divorcé fa naveriny nanaovany fianianana naveriny amin'ny tany naveriny ao amin'ny tranony no tiaviny indray izany rehetrarehetra zany dia ahitantsika taratra misy kisarisary marobe ao amin'ny testamenta taloha ilazana ilay tsy fivadiany Jehovah-Andriamanitra amin'ny fanekeny saingy ny amin'ny resaka fanambadiana no hita fa matanjaka indrindra sy miariary indrindra fa inona kosa ny fanekena izay nataony Jesosy ao amin'ny fanekena vaovao inona kosa ny fanekena izay nataony raha mijery ny Jeremia toko fa iraiky amin'ny telopolo tsika ny andiny fa iraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fa telo amin'ny telopolo Jeremia iraiky amin'ny telopolo ny andiny fa iraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fa telo amin'ny telopolo ny amin'ilay fanekena vaovao ilay fanekena taloha dia nosoratana tamin'ny vato fisaka ilay didy folo fa ny fanekena vaovao kosa dia nosoratana ao anatin'ny fo ny olona indro avy ny andro Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko nefa izao no vadiny ho Jehovah fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany ho Jehovah dia ataoko ao an-tsainy lalako ary soratako ao am-pony ary izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko tsy ho azonareo ho vakina sy ho vakivakiana tahaka an'ilay fanekena taloha intsony tsy zavatra hodikainareo intsony zany fa zaho mihitsy no ametraka ny didy sy ny fanekeko ao am-pony olona sy ao an-tsain'ny olona ho mandrakizay ho soratana ao am-po ny fanekena inona moa zany raha zany dra ny tao amin'ny fanekena taloha dia le rany fanekena dia le raha zay natopy sy natsipy teo amin'ny olona rehefa nanao le fanekena tao amin'ny testamenta taloha Mosesy fa ny fanekena ao amin'ny testamenta vaovao kosa dia ny rany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io no rany fanekena vaovao ny hazo fijaliana no fanekena vaovao izay nataony Kristy ho antsika ary dia eo amin'izany hazo fijaliana izany Jesosy no mamakivaky tahaka an'ilay mpanao fanekena tao amin'ny testamenta taloha ka manao fanekena fa izy dia nanolotra ny aina sy nandatsaka ny rany ka manao sonia ny itiavana anao mandrakizay ary ny rany no nanaovany sonia izany ny rany ilay zanak'ondry tsy misy kilema no nanao sonia fahotianao izy ka tsy mivadika aminao mianiana amin'ny lanitra sy ny tany fa tsy hanaranao mandrakizay io le fanekena misy lafiny miabo sy lafiny miiba ity fanekena ty ry havana amin'izany Jesosy voaombo eo amin'ny hazo fijaliana izany koa nefa dia miteny amintsika koa izy fa io fahafatesako sy fijaliako sy fahoriako teo amin'ny hazo fijaliana io rehefa jerenao tsara io rehefa mivadika amin'ny fanekeko ianao dia mahatsiravina lavitra noho ny hazo fijaliana no hanjoanao mandrakizay ary io no mampatahotra za tsy mampatahotra anao akory amin'ity maraina ty fa mampahatsiaro anao kosa fa ianao koa dia nanaiky an'izany nanao batisa natao batisa anao nanaiky nosoratana teo amin'ny handrinao ny hazo fijaliana Jesosy Kristy manaiky an'ilay hazo fijaliana ianao mandray ny fanasan'ny tompo ianao soratana eo aminao ny hazo fijalian'i Kristy satria ny tena sy rany Kristy mihitsy no miditra ao aminao miara-monina aminao eo amin'ny fanambadiana ary indrindra ilay nanekentsika ny anaraka an' Jesosy na mora na misarotra ny hirantsika rehetra Jesosy malalo za tsy hivadika sy ny sisa tahaka amin'ny Petera nefa mbola tsy naneno intelo akory ny akoho dia nivadika Petera io no ampatsiarovin' Jesosy atsika
jereo ny azo fijaliana izay nanaovako fanekena taminao. Za tsy mivadika ko Jesosy tsy mivadika mandrakizay amin'ny fanekena fa ianao kosa raha mivadika amin'izany fanekena izany dia ho mongomongo mandrakizay ao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Io le fanekena. Dia nio tsara ry havana. Aza manara-drendrano amin'ity fivavahana kristianina ity. Eno tsara, jereo tsara, dinio tsara ny ten'Andriamanitra fa nanao fanekena ianao. Inona moa ny vokatra izany fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany? Inona ny zavatra nianianan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny hazo fijaliana? Magaga ny fahafatesan'i Jesosy. Teo amin'ny hazo fijaliana olona efa voafantsika marary ny vatana manontolo, ny loha tratriary ny satrotsilo, ny latsa sy ny teny, ny ompa sy ny teny ratsy ataon'ireto miaramila izay manodidina azy. Ary izy dia teo anelanelany olona anankiroa marina, ny anankiray sambo jiolahy daholo reo fa saingy ny anankiray dia ny bebaka na tsaro ny fahadisoana. Rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao izy dia tsarovy aho. Ny anankiray na dia efa miaritra fahoriana eo amin'ny hazo fijaliana vokatry ny fahadalàna sy ny fahotany azy dia mbola manivaiva ny tompo ihany. Jereo tsara ny toetran'i Jesosy. Ny vavaka izay natao. Ny vavaka izay mipololotra avy ao anatin'ny fony. Anio amiko ny onanao amiko no ionanao amiko. Anio ny onanao amiko any paradisa. Jiolahy voahombo amin'ny hazo fijaliana no ataony an'izany. Ireto olona izay miteny ratsy azy manodidina azy eo ambany nitenenany hoe Andriamanitra mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ary izany fitiavan'i Jesosy izany izay nianianany sy ireo ihany no tiany sy nianianany fa isika rehetra ianao zaho dia nanaovany fianianana manokana. Ary ny isan'ny fianianana nataony amin'izany dia izao, izy dia mianiana mbola mitsimpona sy mitsindroka ireo rehetra very ao anatin'ny dabam-pakopahotana. Nampianatra an'izany Tanakaramalaza dia hoy ny anankiray hoe mafy ny teny iny pastor, mafy no aho raha atao hoe dabam-pakopahaverezana fa mbola tsara aza izany raha anoarana ny amintsika sy ny fahaverezantsika sy ny fahalotoantsika sy ny fahotantsika. Mbola tsara ny atao hoe dabam-pakopahaverezana fa tsy misy vocabulaire azo anoarana azy. Izany hoe mpanota izany dia tsy misy zavatra ilana n'Andriamanitra antsika mihitsy na kely azy, tsy misy ilana azy. Fanary any amin'ny zordira. Fa ny hazo fijaliana rehefa dia nianianan'i Jesosy fa na dia efa mivery any amin'ny zordira azy ianao dia manaiky hitsimpona iondrika hitsimpona anao amin'ny zordira. Izany nianianana. Ary mandraka ankehitriny dia tsy mivadika amin'izany tompo. Zaho zao ny vavolombelona, ianao zao ny vavolombelona, taiza moa ianao taloha. Fa nitsompony, no dioviny. Mianiana amin'izany izy. Tahaka an'ilay vehivavy anankiray izay nentiny mpanora-dalàna avy any sy ireo mpahay soratra masina tamin'izany fotoana izany. Nenjeny olona avy any ilay vehivavy. Ary ireto olona izay manenjika azy dia mitondra vato, hitora-bato azy. Tonga teo amin'i Jesosy. Vehivavy tratra ny jangajanga ity vehivavy ity. Raha amin'ny lalàna jiosy dia tokony hotoram-bato mandra-pahafatiny. Tsy moramora ne izany. Moramora antsika mitory an'izany. Fa izany hoe torana vato, vato mihitsy no atoraka aminao mandra-pialany ny ainao. Tonga teo amin'i Jesosy reto olona be dia be izay mitondra an'ity vehivavy mbola maloto ao anatin'ny zordira ny fahotana ity. Dia hoy reto, ahoana ny hevitrao? Fity vehivavy ity tratra anay mihitsy eo ampanaovana izany fijangajangana izany. Misy profo zahay. Dia ahoana hoy Jesosy? Hoy Jesosy hoe omeo vato anankiray ngezangeza any aho hanomboako azy. Zay ve nataony? Ahoana hoy izy? Tsy niteny izy. Niondrika tamin'ny tany Jesosy. Nalahelo ny fony. Ontsa ho nenina. Izany ny toe-pon'ny olona ry hafa.
fa ny toe-pony Jesosy kosa mamindra fo miantra mihoatra no lalàna sy ny fitsipiky ny fiangonana ny azy fa ny azy dia ny toe-pony ontsa sy honena ny mpanota mitomany ao am-pony Jesosy mahita ny mpanota tahaka izany anaka ho Jesosy voavela ny eloko ao fa amin'izao sisa zao kosa aza manota intsony sao dia anjoa ianao ny ratsy ny olo teo mbola manaiky Jesosy raha hoy ianao hoe zavy Jesosy dia mbola misy ilanao azy zaho neka olona efa very tsy misy ilana azy tsony io indrindra ny nahafatesany ary nianiana izy itia ny mpanota tahaka anao ry havana tovy amin'ilay vehivavy anankiray koa ilay vehivavy Samaritana izay niady tamin'ny Jiosy moa ny Samaritana tamin'izany fotoana izany dia amin'ny andro atoandro be ilay vehivavy ny tonga ao am-patsakana hantsaka dia miresaka amin'ny Jesosy izy ny resaka aminy Jesosy raha ny marina manko Jesosy tsy tokony niditra tany amin'ny faritry ny Samaritana mihitsy satria tsy fomba ny Jiosy mihitsy zany efa misy lalana manokana ho an'ny Jiosy rehefa ho any avaratra na izy mankany mihodina avy any atsinanana na any amin'ny sisy tany sisin'ny ranomasina fa izy tsy mamaky eo fa Jesosy kosa manana rendez-vous amin'ity vehivavy ity izy tsy misy ilany fiarahamonina azy ary zay no mahatonga azy amin'ny 12 antoandro no hantsaka rano satria menatra ireo vehivavy rehetra ao amin'ity tanàna ity tsy misy te hiaraka aminy olona ratsy fitondrantena tsy misy ilana azy reraka aminy fiarahamonina io nanaovan'i Jesosy rendez-vous eo am-patsaka tantarain'i Jesosy tamin'ny daolona tao rehetra hitan'i Jesosy daholo vakina tahaka ny boky ny lasany rehetra ny vady izay efa nanambady indimy ny saraka indimy ary na izay ao an-tranony aza mbola tsy vadiny ihany dia ho Jesosy taminy tanao izy tsy ho rano io akory ny tena problème anao fa ilay tena ranonay dia ilay zanak'Andriamanitra dia ilay vehivavy zavy dia mbola misy ilana azy zay misy ny tao am-pony zavy dia mbola misy ilana azy za ngeka reraka amiko daholo ny olona rehetra fa ho Jesosy hoe zaho tsy reraka aminao tsy reraka aminao ary raha manaiky ianao androany andray n'ilay zanak'Andriamanitra dia misy ny rano velona iboiboika ao aminao mandrakizay fiadanana sy fifaliana mandrakizay tsy andry n'ilay vehivavy zany na tsipy ny tany ny sininy lasa ny velona ny an-tanàna izy ny tantarany izay rehetra hitany ny soa rehetra ilay tena rano velona ilay Jesosy tsy reraka amin'ny mpanoto ary mbola nianiana n'izany teo aminazy fijaliana izy ny rano ny anianany fa tsy ireo izay maloto amin'izao ordira ihany fa ireo mandreraka ny fiarahamonina mandefitra amin'ny fahotantsika Jesosy ry havana tsy reraka amintsika izy miandry atsika hibebaka izy Jesosy koa mifona ho antsika ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana tsy vitany hoe nidioviny sika nosasana tsika tsy vitany hoe miaritra ny fahotantsika ihany koa izy fa izy nanao fianianana hibatantsika ho any an-danitra na dia mivily ankavia mivily ankavanantsika Jesosy dia mifona eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra ray amapana lalana azy mifona azonao an-tsaina ve ry havana ny mpanjaka ny lanitra ilay zanak'Andriamanitra no mandadilady eo amin'Andriamanitra ray mifona ho anao tsapanao ve zany amin'ny ditry ny fonao sy ny hadalantsika rehetra tonohony Jesosy mamindrafo aminy raha io dada aza mbola ringana aloha izy avelao aloha mamindrafo aminy zay nataon'i Jesosy isanandro isanandro ino asany amin'ny mampisorona be azy izay mifona ho antsika eo an-kavanan'Andriamanitra ray satria saropady amin'i Jesosy dia ry havana ny rano latsaka teo aminazy fijaliana misy tantara anankiray zay hitako ao amin'ny tantarany fijoroana vavolombelony mama neny lava nisy zanany anankiray izay marary mafy moa izy io sanan'inona ho faty dia neny lava mifona ho azy mandohalika ary fomba ny mama neny lava ny mifona sy mandohalika ho andreo zanany isanandro sanandro dia isany asa ataony ny mivavaka sy mifona asa moa tsika mba manana toetra tahaka an'izany
dia ny fona ho an'ity zananyity neny lava am Jesosy. Dia Jesosy tonga eo aminy, tsy mahazo mifona ho azy tsony ianao, fa izaho zao dia efa avy nianariny fanahy ny tany amin'ny helo. Zany hoe fitiavan'Andriamanitra mpamindra fo izy, misy fetrany ry havana, misy fetrany ny famindram-pony. Misy mankolona falifaly mirearea mihitsy ara izaho ne na inona ataoko ka zany ka tian'i Jesosy, tsy zavatra manjoa zany. Tsy fantatrao ry havana, tsy fantatrao, tsy fantatrao ankaiza ianao, tsy fantatrao na ao anatin'izany fireareanao marina sy tian'Andriamanitra zany mety efa nafon'Andriamanitra azy. Fa izao no ataontsika, miankina amin'i Jesosy. Jesosy ianao maty aminazy fijaliana, nandatsaka ny ranonao, nianiany ianao tia sy hivavaka ao hanadio handefitra amiko. Anjarantsika kosa ny mifikitra amin'i Jesosy. Hoy Paoly, hiezaka aho izy hifikitra amin'izay iazonany Kristy. Isika tsy manana zo ho tiavina ry havana, tsy manana zo ho tiavina sy hamindrana fotsika, fa saingy no tiavina sy namindrany fo satria tiany, satria nianianany ary ny ranitra aminazy fijaliana naovany fianianany. Tsy misy afaka mivadika amin'izany, tsy mivadika amin'ny rano Kristy. Ny fanontaniana izay mipetraka amintsika amin'izao famaranana izao fampianarana izao dia izao: aiza ho aiza tsika amin'izay nataon'i Kristy? Notiavina, nodiovina. Marobe ireo fa nodiovina sy nosasana, fa miverina mankany amin'ny dabam-pako ihany, any amin'ny zorodira ihany. Tsy reraky ny miverina amin'ny zorodira. Toa resaka sy mahazatra ny fifoazana ny fibebahana ry havana. Resana foana, mibebahe, miovafo mahazatra ny rehetra ny fibebahana. Zatra mibebaka, zatra mihaino toroteniny olona, zatra mihaino fampianarana ny olona, fa tsy mahatonga fiovana eo amin'ny fiainana zany. Fa ny tadiavin'Andriamanitra dia ny fibebahana marina amin'ny fo, amin'ny maha-olona manontolo, koa forao ny fonareo izy. Fa aza mahafiato koa intsony. Deutéronomie 10:1-12. Forao ny fonareo. Circoncision amin'ny maha-olona manontolo. Ny fo eto dia tsy ilay taova izay mitepotepo ao anatin'ny fo akory natao hoe fo eto ry havana. Fa ny teny Hebreo hoe lève dia tsy ny fo ity mitepotepo ity, fa ny maha-olona manontolo, na ny saina izay miketrika fahotana sy miketrika fanapahan-kevitra ao anatin'ny olona. Io mitsy no forana anaovan'Andriamanitra fanekena ny maha-olona anao manontolo. Zany hoe tsy zavatra ivelambelana, tsy fihetsika, tsy fandohalihana akory zany, tsy fahazarana mihaino ny teny, fa ianao mitsy ny miova amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina. Izany no tena fifoazana. Ary mamalitsika amin'izany hoe Jesosy ianao fa maty aminazy fijaliana, nandatsaka ny ranao, nanao fanekena hitia ianao, hibata ho any an-danitra, hifona ho hiaritra ny fahotako. Za kosa Jesosy miteny aminao androany, za koa tsy hivadika aminao. Hivavaka isika tompo. Jesosy eo misaotra anao no ny teninao. Menatra izahay amin'izany teninao zany, fa ny fahafatesanao tokoa no nanaovanao fanekena. Ny ranao izay zimbazimbainay matetika amin'ny fitondrantena tsy mendrika ataonay, dia nanaovanao fanekena. Nanao sinianao tianay hitia mandrakizay. Na dia eo aza ny fahalemena sy ny fahotana rehetra, dia ianao nanao fanekena, fa tena tianay tsy hivadika amin'izany. Jesosy ho zay ane, mba te hitianao, tsy te hivadika ihany koa zahay, fa saingy malemy, mora resy, ary fantatrao anay zany, hitanao anay zany amin'ny fiainanay rehetra. Mangataka indrindra re Tompo, tazomy mafy zay, fa tsy matazona anao, malemy,
fa ny fitiavanao zay tsy mivadika dia hitiavanao anay na dia miovaova azy. Ary azavely zahay hanjeny andro lava hilaza fa mbola oely anay, mbola oely ianao ka hanararoatra amin'izao fiainana izao ka hivadika amin'ny fanekena izay natao. Fatazomy mafy izay hiraikitra ao aminao Jesosy. Diovy zay, sasao zay, mo vita fiavana aminao. Ny anaranao Jesosy no ngatako izany. Amen. Andao ary araka aminay e. Ohatry zay. Sabatry ilay tena mahavariana no indro lazaiko anao. Tsy hoe fitiavana ny anakena no hanambarako izao. Efa lasa fomba fanao, tsy mamenatra intsony izao. Panompon'Andriamanitra za dia lasa fomba manao. Ny voninahitra sy ny vola no antondra kolikoly. Ka nantanora nefa sola dia pensary bakoly. Fa ianao raha tsisy vola dia temela. Tanteraka mihitsy izao hoe volany maranga. Marina zany velone amin'ny volana kolikoly. Fiainana mankalaza ny devoly. Ratoka fangalarane tsy mitondra makaizane. Fa manosika nao anaty avobe. Sikizaminy izao no tokony mba ho fitaratra. Fa tsy sikizay no mpangalatra. Kagareba itsangana anafana izany. Fa ny tompona lasantsika minira any. Asio vela tananary e. Eo nga iary ianoy ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsetra ho baiboly. Fisika anefa ty tena makafy ary miondana kolikoly. Fa tena mampifarahotsana amty rara ity. Hoe ahoana? Mitady tafiditra mpiangonalistika tao makahiny. Haha, Tandremisika zareo sy ny tena za mety ho leo. Ny ten'Andriamanitra ny fitiro amin'ray ny feo. sampany Sampanilay tao am-piangonana eo any ampangabe. Hoindry fosaka amin'ny fivondronana tsy henary ny papie. dia nitsangany Sangana amse ramse Sevo trésorier. Butakzay ny vany fitiatela sananane. Marona zay ny verone amin'ny volana kolikoly. Fiainana mankalaza ny devoly. Ratoka fangalarane tsy mitondra makaizane. Fa manosika nao anaty avobe. Sikizaminy izao no tokony mba ho fitaratra. Fa tsy sikindray no mpangalatra. Kagareba itsangana anafana izany. Fa ny tompona lasantsika minira any. zay mahay dia miaraka amiko a. Na ianareo any Allemagne nary olany ray tsy mba azo ambanina fa tena miteraka fifandrafina. Rehefa ny marina izao ny vidina dia iza itsony no azo itokina. Misy ireo zatranandray tamin'ny tanany nefa dia ozona ho an'ny taranany. Tsy mba matahotra hoe misy farany. Belzebuba Antony anarany. Belzebuba Antony anarany. Lozany. Rehefa nataony fanadiadina dia tsapa fa maro ny mbola tsy lina. Hoe raha ny vahoaka ny mirahina dia foana tanteraka ireo abibina. Firisan-jato ny kristianina nefa dia maro ireo zay mody fanina. Sady mikipo no mihinan-kanina avy amin'ny lalana tena tsy marina. Avy amin'ny lalana tena tsy marina. Lozany. Ahoana tsara? Lozany. Andao ary e. Marina zay mivelone amin'ny volana kolikoly. Fiainana
fana makalaza ny devozo ratoka fangalarane sy mitondra makazane fananoskalao anaty afobe sikizaminy zao no tokony mbao fitaratra fa tsy sikindray no mpangalatra kagare mba hitsangana anafanaizany Batsuramone choni sikare twanda ani